Tonga le fotoana fanomezana. Tonga le fotoana fanomezana. Aiza daholo ary tsika fa hiresaka an'ilay tribonalin'ny Jean-Jacques Rabenirina tandroany tamin'ny mikasika nahafaty azy. Dia androany ny fotoanan'ny fanomezana. Dia aiza daholo amin'izay ary mba tsisy fanontany dia aiza daholo tsika rehetra fa hanazavana azy aho. Hanazavan'le izy mikasika ny nahafaty an'i Jean-Jacques Rabenirina tandroany ny tribunal. Dia ny didy hivoaka amin'ny le 16 juin amin'ny herinandro. Zay ny didy. Dia hitantara zany. Dia amin'ny rapela kely sy be dia be ny olona milaza fa tsy naharaka ao. Be dia be ny olona milaza tsy naharaka hoe iza le JJR. Dia hoe Jean-Jacques Rabenirina. Tsy namonjy tribunal tany tompo fa ny renseignement dia feno. Ary zahay tsy miteniteny fahatany eto. Teneniko foana hoe ain'olona. Tsy azo asiana kinamanamana, tsy azo asiana préfiaviana, tsy azo asiana hoe samy gasy dia non. Zay meloka dia mibaby ny ratsy nataony. Tsy mbola nisy didy nivoaka hoe ianona no namono azy na ianona nanao an'izao na ianona nanao an'izao fa tantaraiko ilay izy dia anjarantsika tsirairay avy no mieritreritra. Zay foana ny anahy. Tsy miankize olona akory aho eto. Tsy miankize olona za eto. Fa samy mieritreritra. Raha misy trangan-javatra ohatran'izay ny fiarahamonina dia izay ny tiavako hoe andao miara-mitsangana, mitady ny marina. Efa lalana ny safidiako hitadiavana ny marina dia engane mba hanao ny asany tsara ny fitsarana fa raha ny zavatra ny seho tao tandroany na tonga saina mpitsara ihany angamba. Ary mbola andoliako amin'ireo mpitsara reo. Ataovy reto tompoko ny asanareo. Efa fantatrareo izay ny zava-nisy tao tandroany ho hazavaiko amin'ny vahoaka malagasy eto. Mila mahay ny marina koa ny vahoaka satria ain'olona. Zay olona manana vahoaka ny fidy azy, olona ny safidian'ny vahoaka, le olona maty. Zay. Dia ndao daholo ary tsika hanaraka amin'izay fa aiza daholo nareo amin'izay mba tsy misy fanontaniana. Faly miarabantsika rehetra ary. Nampananteninareo moa za tandroany hoe hanazavanareo eto satria tena nanaraka ny tribunal za tandroany nahazo tatitra feno ary tatitra afaka miteny ahy zay afaka mandiso ahy zay mieritreritra fa lainga ny teneniko. Tsisy tombotsoako tsy avako ny olona ino ary tsy mieux placé za, tsy za mihitsy ny sahaza hiteny marina eto fa samy manaraka. Na ny havan'ny chauffeur na ny havan'ny maty na ny olona mety ho accusé na mety mahita an'ity vidéoko ity. Aoky tsara hoe foroniko ve satria za manko vao miteny dia lazainareo hoe zao non, tsisy idiran'ny resaka couleur aty tsisy idiran'ina aty fa samy manaraka. I rappel kely ary tamin'ny 25 septembre ho an'izay tsy naharaka ao 25 septembre no nisy an'ilay fivoriana hoe fivoriana secret zany satria efa hita hoe iongana zany Rajoelina. Dia nampanatsoina JJR tany an-trano nandeha hamonjy fivoriana. Dia ny teny moa zany zareo hoe ny tsaiko ny chauffeur ny tsaiko zareo tao mitondra tôbila hoe nisy nitoraka ny tôbilany. Dia nanapa-kevitra an'izay zany ry tato. Tsaiko risy teny hoe aleo fa miaraka aminay izy fa ndananareo mody nalefa mody ny garde du corps sy ny chauffeur dia niaraka tamin'ny risy teny izy. Vao vita ny fivoriana secret zay fanaovan'ny zareo tany natsoina aloha JJR fa saika tsy nandeha izy dia vao nandeha ihany rehefa avy eo. Dia vao vita ny fivoriana secret amin'ny andro alina dia nakany amin'ny trano sy teny ny sakafo tany. Tsy haiko invité tany moa zany satria antrampinamana moa zany satria ireo ohatra ny pirahalahy-mianala dia ny sakafo tany. Tonga amin'izay ny alina ody amin'izay zany JJR dia hoe aleo tsy mandeha amin'ny tôbilanao fa moto. Dia ny teny moa zany hono JJR hoe aleo moto nandehanako. JJR hono safidy moto. Nefa tora-bato amin'ny tôbila natahorana dia moto ve zany ny insécurité.
Zay zany. De nateriny garde du corps amizay zany JJR, garde du corps tao amin'ny citeny. Nateriny i André sy Christian. Zay le garde du corps. Niantsoantso be andreo garde du corps reo teto fa androany reo zay vao tonga, nefa nampanatsoana voalohany tsy tonga tafitsarana, nampanatsoana faharoa tsy tonga tafitsarana, ny investigation tsy tonga, tandroany zay vao tonga. Mbola misy koa fampanatsoana andreo tany amin'ny gendarme, satria voatery tsy maintsy nitory ny havany maty hoe tsy hita mihitsy le garde du corps. De tany amin'ny gendarme amizay nantoriana tany fa mbola nampanatsoana fa mbola tsy tonga ihany. Na nitao amin'ny gendarme ary nampiantso tany amin'ny lehibe ny sécurité tany amin'ny assemblée hoe mila an'ireto olona reto, mbola tsy nandeha nakany ihany, nefa de fa tenenina zao. Farany ihany ny lehibe ny sécurité tao nakany amin'ny gendarme, de niteny moa zany ny tany hoe tsy maintsy mila an'ireo olona reo zahay. Farany nandeha niverina ny lehibe ny sécurité niteny tany amin'ny citeny hoe ilaina anie reo bandy reo de hoe andao fa zavatra anina fotsiny ao fa andao de noentina tany, ohatrany tsisy zavatra ninina firy moa tany amin'ny gendarme. De voatery tsy maintsy nahazo convocation reo bandy roa reo, reo garde du corps reo nampanatsoana tsy netita reo, nahazo convocation zay ny tonga anazy, tsy afaka ny alatsony zay ny natonga anazy tao amin'ny tribunal tandroany. Zay le fandehan'le izy. De iverina kely azany maharaka tsara nareo nateriny moto amizay manko JJR. De rehefa naterina zany de hoe teo amindorany fotsy tam'le barrage eo, de hoe voadonan'le camion zay nalefako le vidéo tao iny. Niverina nanazava an'iny moa zareo tao amin'ny tribunal tandroany. Nanazava i André, tena nifanipaka tsisy raha nanjary, asakasaka ny fitsarana rery lanitro Andriamanitra misy, tsisy nifanipaka total ny fanazavany i André sy Christian zay garde du corps, fanipaka. Miteny André hoe voadona izy de tena naratra mafy, voadonan'le camion, tsisy ratra nefa izy maty iny, tsisy ratra ny vatany fa ny kotony tapaka ny kotony de eto amin'ny ambany amin'ny feny eto tapaka, de ny lohany misy trasy loka ny lohany, fa tsisy raha. Jerentsika ny camion iny tsisy olona voadona teo. De niteny ray Christian, garde du corps io hoe za teo am'le moto ambony eo fa izy tery amin'ny sisiny, izy tery amin'ny sisiny à droite izy. De le camion ozy izy Christian niakatra trottoir nandona anazy, samy mahita tsika rehetra fa tsisy camion niakatra trottoir teo. Iny vidéo verenjerena le vidéo nalefako ao, tsy niakatra trottoir ny camion, hoe niemtra hono le camion de nyroso niakatra trottoir de nandona anazy, izy tery amin'ny à droite tery. Jereo vidéo iny fa tsisy an'izany iny, vidéo tsy mandainga, iny caméra de surveillance iny. I André moa somary mangovitra izy tao, mivadibadika ohatran'izao ny fanazavany zareo tao. Nanazava mihitsy ny avocat-ny tato, ny aninkilany hoe raha zao fiteninareo zao tena tsisy tokony akizena an'ity chauffeur ty re tompoko, tsisy raha zao zavatra teneninareo zao. Inona zany ny akizena an'ity chauffeur ty? Zay ny zava-nisy tao. Izay ny teneniko hoe apetraka amin'ny fahendren'ny fitsarana. Maty moa zany JJR. Rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly moa zany niantso i citeny, niantso ny fianakaviana, niantso izy
hoe ato GGR miditra hôpitaly de nahoana ny tany ao afa tsy maninona izy io ozy i président ny assemblée nationale tsy maninona izy io de nakany amin'izay ny fianakaviana ny jery rehefa tonga tao efa ny état critique de fampiantso satria mana fianakaviana aty ivelany moa hony zareo mana fianakaviana olona mba olo ambonimbony daholo moa zany reo fianakaviany GGR reo de fampiantso tamin'ny fianakaviana de hoe bon alao ary evakiena de niantso ny siteny zareo mesista miantso ny président siteny de andraso io siteny fa iresako ny docteur de miandro moa fianakaviana zany tsy mety mirapel i président ny assemblée nationale miantso mesista foana reo miantso ny siteny ahoana ihany andraso fa resana ohatrany efa tsy mety ihana fa aleo evakiena ary tsy mety afindra klinika fa aleo evakiena niandry indray reo niandry any président de l'Assemblée nationale iantso an'zareo farany tapa-kevitra ny fianakaviana hoe nisy fianakaviana ty andafy hoe alao zany niantso any président siteny direct hoe aleo evakiena mihitsy ara niantso ny président siteny ndray ny fianakaviana taty andafy hoe aleo evakienay andrasa ry siteny fa ho teneniko ny docteur tsy haiko appel efa impiry zay mesista reto avany reto de averina niantso indray zareo hoe ahoana ihany le docteur ameo anary ny numerony président ny assemblée ameo anany numerony ara fa aleo zay mihitsy niantso an'le docteur direct raha izany so maty eo ny avanay ok fa omeko anao ny numerony ino moa zany niandry an'le numero tonga amin'ny numero moa zany natsona numero ny protocole ny siteny no azo natsona numero protocole ny siteny no nandray azy tsy protocole natadiavinay ozy ny olona fa docteur ino moa zany zay ny teneniko hoe tokony président siteny mihitsy mitsangana amin'ity zavatra ty tokony izy zay ny angaviko azy hoe mba mitsangana anao eto tsisy hoe ianona anao an'ity fa atanke hoe olona misakafo ao any koa de responsabilité ko le izy mba hitana marina sy reto garde du corps-nao reto ohatra manao an'izao be le resaka manao an'izao be ary tena efa mangovotra mihitsiny mbola tsisy didy mivoaka hoe hoe ianona nanao avandoza na ianona na avandoza fa fiaraha-miasa tokony izy mihitsy mitsangana misy zavatra losy be mihitsiny olona mahantra reo chauffeur reo na angala volany avocat tsy ananany zareo de efa mandeha ho azy am'izao fotsiny de miandry ny rary zay anaovana azy ao zay anaovany fitsaranandreo nefa de vakina tandroany fa tena mahadio le chauffeur na olona tsy nianatra ara de fa afaka mandinika tsara hoe inona mahatonga le garde de corps tsy nety nipoitra mihitsiny inona nampanatsoana voalohany tsy tonga na faharoa tsy tonga investigation tsy tonga tany amin'ny gendarme tsy tonga efa nateriny tao amin'ny lehibe tao amin'ny assemblée zay vao efa naterina za tsy ana afaka maneho hevitra eo nareo mbola tsisy olona kizena eto fa nididy ihany no afaka manapaka farany fa tena mandohalika zany nareo fitsarana ataovy ny asanareo tompoko ataovy kely izay vaoko majinika eo anatrehanareo ny conscience anareo no andrasanay vahoaka majinika mba ao tena hoe fitsarana marina re tompoko tahin'Andriamanitra anareo faty olona le izy tsy anjaranay nandeha akize olona fa mitantara ny zava-misy no ataonay hoe zao ny zava-nisy ary zay tsy miteniteny fahatany fa matoa zay mbola aminao te ohatran'izao mandeha manaraka ary amin'ny fitsarana misy antony tena partagenareo tia mba ho hitan'ireo mpitsara reo
tena andolianay re tompo fa be deabe ny gasy maty fahatany jereo reny varira reny na ny havany mahazo menazy tsy avatsy mahazo miteny tena mba milela-panadianareo mpitsara mba hafitsarana marina ny ao Madagasikara fa betsaka re tompoko ny victime ary tena olombelona samy olombelona zao mifamono mampiayanay tompoko ny tsy fahatongavan'ireny garde du corps reny na ny fomba fanazavany tao androany zany na olona bady tompoko manahirana ihany sarotra ny teny anareo namono an'ireny fa oka ny lalàna tompoko no hanao ny asany tsara fa miaya zay amin'ny le zavatra miseho le fihetsika ny olona le fihetsika ny zareo tokony tafiditra ao anatin'iny afera iny le garde du corps miteny hoe nisy naratra ny dokotera atao amin'ny fitsarana tompo tonga atao koa ny dokotera miteny hoe tsisy ratra zany fa nipaka tanteraka dokotera koa de nanazava fa tapaka anatiny ny teny andora fotsy tsisy rano paritaka le olona maty tsisy hoe iny hoe voaka raha iny tena mba milela-panadia re tompoko anareo mpitsara eo ianareo sa iandry fitsaran'Andriamanitra ve ianareo aloha zao ny Andriamanitra hita maso hitsara ny zavatra tsy mety eto ambony tany nareo mpitsara eo miangavo mandoalika milela-paladia fa raha ny zavatra niseho tamin'ny fitsarana tandroany na ny avoka rehetra tafandinika ny verina zero ozy nareo fitenenan'ny tanora fa aza miandry Andriamanitra ny an-danitra hilatsaka eto ambony tsara hitsara anareo fa ianareo aloha zao no atokisana solon'ny Zagnahary hitsara eto ambony tany mba aoka anareo anao ny asanareo zay rehefa maty iny rehefa accident iny naterina tany amin'ny hôpitaly ny havany moa nanao zay azo atao hafa ny information azo ny havany hafa ny zavatra nisy rehefa atao amin'ny hôpitaly ny savasava moa ny fianakaviana aiza ny telefona de hoe tany amin'ny Kristian telefonany tany amin'ny Kristian de natsona ndray Kristian de nomeko any siteny ny telefona maro ny zavatra mbola freiné kely eto ifreiné kely marina ny any tadiaviko efa nisafidy an'izay zay teneniko anareo hoe mety ho maro ny zavatra tsy eritreretinareo amin'ity afera ty fa raha ny fitsarana kosa aloha mino fa sarotra ny ala marina zany raha zavatra niseho teo tandroany tsy mbola mahazo mandry ampiadanana JR raha tsy mivoaka ny marina sanatria ny vava akory tsy raha fatina alika iny fa fatin'olombelo ary olo tokony hitondra firenena hitondra institution jusqu'au vina Madagasikara vao tena hoe isy fitsarana marina de teny anao hoe za mikapokapoka fahatany ataonao adala zany fa mandiavanao sy ny taranaka anao miteny ana adala io ataonao adala zany ny olo manana havana maty ataonao adala zany io chauffeur miditra prison io ampafantariko anareo vahoaka fotsiny zava-misy mbola tsy miakizay olona eto fa ny marina rehetra ny teneniko
fa mandiavanareo ianareo zay mitenena adala eto. Fitaovalika mivovo fa raha itsika rehetra miaraka manao ohatran'izao foana misy zavatra manjoany malagasy foana na io kolokolo io. Ny olona tsy manao ny asa na fitsarana zany tokony azo toriana zany fa tsy hoe olona victime foana ny eo amin'io fonja io. Fa tena fanipaka tanteraka ny ny patitaka le ady garde du corps, ny patitaka samy manana miteny zavatra tsy tokony ho izy. Hafa ny zavanify, hafa ny tantara ohatry ny tantarangano samby hafa reny. Zay. Fa miangavy nareo garde du corps. Tenena marina. Ianao Christian, ianao i André. Io ben manko ny garde du corps ny anankiray rehefa natsony Christian sy André de tonga avy any Aubin miaraka amin'ny tobilany mitondra zareo tany amin'ny l'hôpitaly. Aubin moa nyteny ny teny dokotera niakatra be ny tension. Dokotera nyteny hoe tsisy tension niakatra zany teo. Azavaonareo ny zavatra nisy. Ny garde corps anankiray moa laza hoe tsy teo fa niaraka tany amin'ny madamany. Mbola isy histoire lava be ty. Zay tena tsy apoizinareo. Tsy apoizinareo. Marina. Malahelo ny havana. Eritreretinareo hoe olona mananjanaka neny olina. Namoy iray tsy mba hoe olona narary ny alana nenina. Mafy zany. Papanao olambony matimaty fahatany. Matimaty fahatany. De atao ve rajoelina ndray ny ambadika zay satria de io manko ny anareo rajoelina. Tsy miverina eto rajoelina. Tsy ampiverina ny rajoelina mihitsy ny tsy fahitana ny marina mikasika an'ity. Tsisy idirana na kely ary. Taovy rajoelina foana. Rajoelina foana fa donany aminareo any ny favoazana de rajoelina foana. Satria anampy anareo amin'ny fahamarinana de rajoelina foana. Ataovy rajoelina foana mandrisika. Fa ny olona manana ny maty sy olona migadra ry zany tsisy rarahinareo an'izany satria tsy teo aminareo ny toerana. Ataovy rajoelina foana. Ataovy rajoelina foana. Maty ny varira, maty tapana aloha, rajoelina foana. Vao manazava an'io eto de ataovy rajoelina foana. Zay teneniko anareo zay. 7 ianareo fa ny andro ray tsy zaka anareo. Fa zay ny zavatra zavaiko anareo eto savoritaka ambony ambany. André Christian garde du corps. Azavao ny zava-misy. Efa hitanay moa ny zavatra rehetra atao fa de mandoliako eto amin'ny lalàna. Anareo zay nianina amin'ny lanitra sy ny tany fa hiteny marina. Aza fidianana tavan'olona tompoko ny asanareo. Raha mbola misy koa Andriamanitra ao. Conscience anareo. Mananjanaka anareo. Ohatran'ireo zaza navelany Jean-Jacques Rabenirinareo. Maty tsimba ny tsabona nambana rary. Zay marina rehetra hitanareo avoay daholo. Aza fidianana olona ny fitsarana. Fa ianareo solony Zagnahary ambony tany eto. Matoa nataonareo tsy andrasana Zagnahary tsara ny ratsy ataon'olo eto ambony tany. Manaova exemple anareo ianatrehan'ny vahoaka malagasy fa tena nanao ny asanareo tokoa. Nareo mpitsara.
partageo ty hitan'ny mpitsara rehetra. Misy zavatra losy be. Losy. Tsy anjarako fa ny didy miandritsika amin'ny herinandro ina ny didy ivoaka. Zay. Asakasaka anareo mitsara. Mampalely le chauffeur ka. Zay. De uzy le vadin'le chauffeur atao hono. Zay tsy manana mbola ankana avocat. Tsy manam-bola zay. Ranomasy be atao hoe mahantra zay. Na hitsangana akaikin'ireo olonareo ara tsy sahanay fa mahantra zay izy. Miandry zay ataon'ny fitsarana fa mahantra zay. Mba niatrika atao ve sy teny. Atanke hoe izy zao atao aminazy le olana ala atao zay tokony mba niatrika atao koa izy. Sy teny aloha tsy voantsony tribunal mihitsy e. Tsy nahazo convocation. Raha ohatra sy teny anontanianareo tsisy convocation azony sy teny mihitsy. Tsy miakize olona eto fa ny fahamarinana. Raha mbola misy koa zagnahary anareo mpitsara io, miandry anareo ny vahoaka malagasy. Inona ny fanapaha-kevitra anao manoloana an'io raharaha io. Zay ny anazy zay. Fa io tompoko de tsy mijanona io raha tsy mifantatra marina. Tsy mahazo mandry ampiadanana zany Jean-Jacques Rabenirina. Non. De otrokotraniko isaky ny 2 minitra anao mandra apaivoany marina. Zay. Tsisy olona ambony lalàna zany. Fa ianareo moa tompon'ny fanjakanao de zay tianareo atao. Fa tsisy olona ambony lalàna ambany daholy. Samy mijinjan'izay nafafiny. Ary efa niteneniko reo fianakavian'ny chauffeur raha ohatra ka tena nitsanareo zay de babena ny sazy zay ny mamon'olona tsy maintsy migadra na tsy faneninao ary. Fa eto ty tantara ty tompoko. Losy tanteraka. Zay. Efa gidragidra vao tonga reo garde du corps. Zay na tonga na hoe imba mierignolon reto garde du corps reto. Fa inona loatra ny atokisanareo? Hita foana marina inona ataonareo. Satria zay de tsy amelan'io. Tsy maintsy ivoaka ny marina. Zay nizigizinako teto. Aizanareo. Ary nangatako fiaraha-miasa amin'ny président sy teny. Hoe mba avoay reo garde du corps nao reo. Fa mierignolon. Manao azy tena olona maty ve nentinareo de ina anareo nitsita. Raha ohatra ka niseloka natao de babena. Tsy raha samban'olon gadra zany. Io ary Patrika io tsy namono olo. Tapaka hatramin'ny tongo magnano beky. Zay fotsiny teneniko zay. Maro ny zavatra tokony resana fa mbola alohany fitsarana anao ny asany de miandry tsika. Fa de averiko impolo. Ianareo mpitsara. Miankina aminareo. Fahamarinana ny ilan'ny vahoaka malagasy. Fa io fitsarana manjavonjavy foana mahatonga ny insécurité. Afaka manao ny ataony foana ny olona. Mamono olona manapadoa. Iny varira iny mbola ho avy iny. Fa ato aloha tsika iandry an'ity valy fitsarana ty amin'ny herinandro amin'le 16. Eto de misaotra anareo mitondra mbavaka anasan'andro. Be de be nareo pasterao. Mitondra fivavahana rehetra mitondra mbavaka ho anahy. Tena isaorako anareo. Fa ty lalana efa nisafidiko ty. Mila ny marina. Raha miblessé anareo izy de efa nasoatako ao. Hoe la vérité qui blesse. Soloko izy tao nataoko rien.
que la vérité. Dia izay ny mena sevinareo mitongava aty ianao za tsy hoany fa haiko hoe tonga dia sombanareo ara hoany. Tena sombanareo ara hoany. Na dia misy ny fitiavako any Madagasikara. Noho ny izahay teny marina ety dia lasa tsy tianareo za. Andriamanitra tsy andronareo andronay, andron'ny vahoaka malagasy. Fa ankinina amin'Andriamanitra hoe ka hoe hanao ny asa marina tsara. Fa hisy surprise hivoaka maro be eo raha ohatra ka tena hanao ny asany izy. Izay tsy eritreretina. Tsy miakize olona eto hatreto fa ny fahamarinana. Mbola maro ny zavatra ho tantaraiko eto fa mbola tantara amin'ity. Tsy mijanona aty raha tsy mivoaka ny marina. Saotra tompoko. Be dia be ny zavatra noteko ato fa mbola tsy dia navoakako. Ty boky be amin'ity ny tantaran'ny JJR. Ty bloc notre ity tantaran'ny JJR fotsiny ity. Saotra tompoko, tsy amitain'Andriamanitra, Madame Lewis. Za aza anaovana arrangement sao dia hoe hanao arrangement aminahy ty, non. Saotra tompoko, tsy amitain'Andriamanitra. Mbola tsy mahazo mandram-piadanana ny maty raha tsy mivoaka ny marina.